Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Eny ary toboko misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa noho ny fahasoavany dia nomeny tombonandro havelomana siainana ary ietsehana tahako zao ary mbola nataony ihany koa afaka manaraka an'izao fandarana karakarainay fiangonana Refy Androndrakely izao. Omena ny tompony ny dera sy ny aja ary ny voninahitra. Resaka aminareo ny amin'ny fitahina sy ny fanambinana Andriamanitra aho amin'ity androandroany ity. Ka eno tsara zao fanazavana entiko izao. Tsy resa be fotsiny, na resaka mahazatra ny sofina fotsiny, na resaka fampitoniana, fakiviana ny fanazavana milaza fa misy ny fitahin'Andriamanitra sy ny fanambinana, fa tena misy tahaka ny fisian'ny ozina sy ny tsy fombiazana eo amin'ny olona, tahaka ny fisian'ny faharesena sy ny fakiviana mahazo ny olona, dia tahaka zany ihany koa ny fisian'ny fitahina sy ny fanambinana avy amin'Andriamanitra ho an'ireo olona zay manompo azy. Matetika anefa ho iaho ny zavatra ratsy toy ny ozina sy ny tsy fombiazana, ny zavatra ratsy toy ny faharesena sy ny fakiviana, matetika ny zavatra ratsy toy zany no fantatry ny olona fa misy, tena misy, satria efa nandalo teo amin'ny zavatra ratsy toy zany, na ihany koa hoe mbola mitoetra eo amin'ny zavatra ratsy toy zany mandraka ankehitriny. Riavana ho iaho aminao, tahaky ny fisian'ny zavatra ratsy toy ny tsy fombiazana sy ny tsy fehtezan-javatra am'izay zavatra ataonao rehetra, tahaka ny fisiany zany zavatra ratsy zany zay mbola mahazo anao hatram'izao, de tahaka zany ho iaho ny fisian'ny fitahina sy ny fanambinana avy amin'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona. Fanampin'izany, raha nahary antsika zanak'olombelona ny tompo Andriamanitra tsy to, dia tsy sanatria akory ka nahary antsika mba ho amin'ny ozina sy ny tsy fombiazana, na hoe ho amin'ny faharesena sy ny fakiviana, fa tena zavatra mifanohitra am'izany mihitsy no nomanin'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona. Tsy ino zany fa ny fitahina sy ny fanambinana mandritry ny fahavelomantsika eto ambonin'ity tany ity. Profon'izany, ny nametran'Andriamanitra ny zanak'olombelona zay nohariny voalohany indrindra tao amin'ilay toerana tao hoe Saidena, de lay toerana nisy ny ampy sady nisy ny fahafenona. Ambon'izany, rehefa naperak'Andriamanitra tao amin'ny Saidena ny zanak'olombelona, dia mbola notsofin'Andriamanitra rano mba anjaka amin'ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra. Andao nge vakitsika ny voasoratra ato amin'ny Genesis toko voalohany de 1:20, ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarentsika, areo ka izy anjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra zay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaky ny endrina, tahaky ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lasy vavy no namoronany azy. Mazava zay tantara zay tompoko, fa hatrany am-boalohany dia nataon'Andriamanitra nisy ny fitahina sy ny fanambinana ary nomanin'Andriamanitra ho am'izany ny zanak'olombelona zay nohariny. Ary ao tsara ihany koa ny tantaran'ny zanak'Israely, lay voalaza amin'ny baiboly hoe olon'Andriamanitra, vahoakan'Andriamanitra. Tahorinany nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely ho afaka tao Egypta, de nentin'Andriamanitra ho any amin'ilay tany tondra dronono sy tantely ry zareo tam'izany fotoana zany. Araka ny voalaza amin'ny baiboly, toerana tsara sady misy ny ampy zany toerana izany. Arabaky teny dia tena hoe tondra dronono sy tantely mihitsy le tany
hitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely. De zao ihany ko no mampahery Andriamanitra mihitsy no nitongra azy ireo, nitantana azy ireo andro alina, andro alina, mandra-patongany any am'ilay tany tondra-dronono sy tantely, lay voalaza hoe tany misy ny ampy, misy ny feno. Andro de notarian'Andriamanitra tamin'ny alalany andrahona ry zareo, alina notarian'Andriamanitra tamin'ny alalany andriafo ry zareo. Toy zao ny voasoratra Exodosy 7:2-8 ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny androraona raha toandro hitaridalana azy mazava, ary tamin'ny androraona no ny alina ho fahazavana ho azy, andehanany andro aman'alina. Ny androraona tsy niala teo anoloan'ny olona raha toandro, ary na ny andriafo no ny alina. Ry havana malala, reo tantara anakiroa zay no tantarako taminareo reo dia samy manambara ary manamafy fa mitondra fitahina sy fanambinana ho an'ireo zay tena azy marina tokoa ny tompo Andriamanitra tsy toa. Iverenana kely nke mikasiny amin'ny zanak'Israely raha tsy teo amin'ny zanak'Israely zao ny fitahin'Andriamanitra sy ny fanambinan'Andriamanitra de tsy afaka tao Egypta ry zareo. Na inona fikasana, faniriny, na inona hery netiny hiala tao Egypta, hiala tamin'ny fanandevozana, de tsy nisy azony natao. Fa noho ny fitahin'Andriamanitra sy ny fanambinan'Andriamanitra de afaka tamin'izany fanandevozana tao Egypta zany ny zanak'Israely. De zao ihany koa, raha tsy teo ny fitahin'Andriamanitra sy ny fanambinan'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely dia tsy nahazo firavaka volamena na firavaka volafotsy na fitafiana maro samihafa izany mihitsy ny zanak'Israely. Satria raha fandiniko azy de izao, enjana sy mafitanana mihitsy ny Egyptianina, ary ataony ahoana no anome an'izany atao hoe firavaka volamena na firavaka volafotsy na fitafiana marobe ho an-zanak'Israely, kanefa zanak'Israely tsy tiany fa valiny no ilazana azy. Fa noho ny fitahin'Andriamanitra sy ny fanambinan'Andriamanitra dia tsy maintsy nanome an'izany rehetrarehetra zany ho an'ny zanak'Israely ny Egyptianina. Andao ke vakitsika ny voalazan'ny Baiboly Exodosy 2:20 de 9:30 ary tsara ke voasoratra ary ny zanak'Israely nanao araka ny teny Mosesy ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptianina, ary natao Jehova nahita fitetoa mason'ny Egyptianina ny olona ka nomeny ireo azy zay nangatana ka dia nofoanany ny Egyptianina. De zo ihany koa mbola toy dia nenga atao Ramsesa ny zanak'Israely ka nikany sokota de lehilahy malia lalana tokony hoenetsy afa-tsy ny zaza amam-behivavy, ary nisy olona maro samihafa firena koa niaraka niakatra taminy, ary ondra manosy oby de fananana be indrindra. Ataoko fa mazava zay voasoratra izay fa Andriamanitra mihitsy no fototra natonga ny zanak'Israely nahazo firavaka volamena sy firavaka volafotsy ary fananana be dehibe avy tamin'ny Egyptianina. Hoy ny Baiboly hoe nataon'Andriamanitra nahita fite tamin'ny Egyptianina zanak'Israely, nataon'Andriamanitra. Ry havana malala, izany no atao hoe fitahina sy fanambinana avy amin'Andriamanitra nataony ho an'ny olona manompo azy. Tateorinany indray 2 arivo taona zay no lasa 2 arivo taona mahery zay ka mba no ilazana azy, tonga tety ambony tany Jesosy Kristy, lay zanaka lay tokan'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra atsika io zanan'io mba amonjy ny fanahintsika, mba anafaka atsika ihany ko amin'ny ratsy rehetra zay nahazo ny olona hatram'izay. Tsino zany fa ny ozina sy ny tsy fombiazana, ny faresena sy ny fakiviana. Ary aorina ny fanafan'Andriamanitra dia hita sy anambona an'izany olo zany ny tompo Andriamanitra, zay mihitsy ny programanasany. Ary amin'ny alalan'i Jesosy no hitondran'Andriamanitra ny olona
ho amin'ny fitahina sy ny fanambinana amin'ny alalan'i jesosy ny itondran'andriamanitra ny olona ho amin'le programany tena tsara indrindra. Mazava ny voalazany amin'ny Korintiana faharoa toko fahavalandimy fasivy, ataoko fa tokony efa hainareo tsy enjery le izy satria fampiasako matetika rehefa mitoriteny tahaka zao aho. To zao voasoratra: fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena zay izy dia tonga malahelo, tonga nahantra mba ampahanan-karena anareo ny fantrany. Tena fahasoavana lehibe no man'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona rehetra mihitsy ny amin'io Jesosy Kristy io. Izy no nataon'Andriamanitra fitaovana mba hitondra ny fantran'ny olona sy ny fahasaranan'ny olona, mba tonga ny olona zay tonga ho aminy tsy hahantra, tsy ho sahirana intsony. Tonga nahantra izy mba tonga ny olona zay mino azy tsy hahantra intsony fa anan-karena ho ny voalazan'ny baiboly. Ry havanao, tena misy ny fitahin'Andriamanitra sy ny fanambinana, ary mitsodrano aho mba ho ataon'Andriamanitra aminao sy ny akonanao an'izany amin'ity taona diavintsika ity. Ny fantanina mipelika nefa de izao: ahoana no atao mba hatonga ny fitahina sy ny fanambinana ho tonga somatsara eo amintsika zanak'olombelona, indrindrindrindra fa isika efa tonga ho amin'i Jesosy, isika zay efa manana Jesosy. Ahoana no atao mba hahatonga ny zavatra ratsy rehetra toy ny ozina sy ny tsy fombiazana, toy ny fariseny sy vakiviana mba hiala sy ho resy tosika zato isan-jato ka tsy ho hita eo amintsika intsony manomboka amin'ity andro androany ity? Ahoana no atao? Voalohany, tsy maintsy mintsy manaiky anao fa misy ny fitahina sy ny fanambinana avy any an-danitra, avy amin'Andriamanitra. Fanamariana ny fivavahana kristianina tompoko dia fivavahana zay mitaky finoana. Fivavahana zay tena mitaky finoana. Rehefa mino sy manaiky ny olona anankiray fa hain'Andriamanitra ny mitondra azy na ny mitantana azy ho amin'ny fitahina sy ny fanambinana, dia ho ataon'Andriamanitra izany. Rehefa manaiky ny olona anankiray fa sitrak'Andriamanitra ny ta sy ny anambona an'ireo olona zay efa tonga ao amin'i Jesosy, dia ho ataon'Andriamanitra aminy ihany koa izany. Miasa eo amin'ny olona zay manana finoana mantsy ny tompo Andriamanitra. Mazava ny voalaza boky ny Hebreo, Hebreo toko 10:25, mazava be mihitsy fa raha tsy amin'ny finoana ho ny baiboly dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra, fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa zay rehetra mitady azy. Anome ohatra akaiky anareo aho ka eno tsara. Rehefa tonga tao amin'ny tanàna Jeriko ohatra ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany, de voasakana ry zareo, voasakana ny diany makany amin'ilay tany tondra-droa sy tantely. Voasakana satria voadidina manda faran'izay matevina sady avo de avo ny tanàna Jeriko tamin'izany fotoana zany, ary ny vavahadiny dia nihidy mafy. Teo alohan'izany dia nilaza tamin'i Josoa mpitarika sy tamin'ny zanak'Israely ny tompo Andriamanitra tsy to hoe: izao no ataonareo mba tonga anio manda io irodana, ho rava, ho didininareo impito ny tanàna, ary amin'ny andro fahafito dia andidina impito ny ray impito ihany koa nareo, sady ho tsofinareo ny anjomara mafaneno. De rehefa ataonareo zany ho ny tompotsy to dia irodana io manda io, ho rava io manda io. De mbadin'io ange zany teny zany amin'ny maha-olona sarotra be ny anakena hoe mitombona zany ny hevitra lazain'Andriamanitra tamin'ny Josoa sy ny zanak'Israely zany. Kanefa rehefa nino ry Josoa, rehefa nino zanak'Israely ka nakato zay no lazainy, de inona ho enao no seho? Arabaky teny ny rodana lay mandany Jeriko, rava lay mandany Jeriko. Tsy hoe ny rodana satria nampiasa hery
ny zanak'Israely fa nirodana satria no amarinin'Andriamanitra ny teny zay efa nalokan'ny vavany. Ka tiako ambara zany de zao, efa ny tenin'ny baiboly fa misy ny fitahina sy ny fanambinana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra voatokana ho an'ny olona rehetra zay tonga ho amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy Kristy. Ko raha mino ny fahamarinana zany ianao de ho avy ny tompo anamarina fa tena misy marina ny fitahina sy ny fanambinana tahak'izay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely sy ry Josoa nanoloana amin'ny mandany Jeriko, de tahak'izany mihitsy tompoko no tian'Andriamanitra ho atao amintsika zay tonga ho aminy amin'ny alalana finoana an' Jesosy Kristy. Afaka mitondra fitahina sy fanambinana atsika amin'ny fomba magaga tsy takatry saina io Andriamanitra io rehefa ao amintsika ny finoana sy ny fanekena fa Andriamanitra no ahatateraka an'izany eo amintsika. Eka ho afinoana fotsiny tompoko fa misy fitahina sy ny fanambinana avy amin'Andriamanitra. Faharoa, amasiny sy atokano ho an'Andriamanitra ny fiainanao sy ny mombanao rehetra. Aoka tsy isy na de ampany kely monja azy ka hoe ho an'ty zao tontolo zao ty ny fiainanao na ny mombanao, na ihany ko hoe ho an'ny devoly ny fiainanao na ny mombanao. Zay mantsy no anisan'ny olana misy amin'ny olona marobe am'izao vaninandro zao, olana misy eo amina kristianina. Tiany lay manompo an'Andriamanitra, tiany lay mivavaka fa etsy an-daniny tsy fony ihany ko ny fomba fanoiny ty zao tontolo zao ty zay marina araka voalaza baiboly fa tsy avy amin'Andriamanitra, tena tsy avy amin'Andriamanitra, tsy fony zany. Tiany lay mivavaka, tiany lay manompo an'Andriamanitra fa saingy etsy an-daniny ihany koa misy hevitra avy amin'le devoly, fombafomba ratsy ny devoly ohatrany tsy tiany ialana mihitsy. Kanefa ry havana tsy afaka anao na inona inona eo amin'ny fiainantsika ny tompo raha ohatra ka mbola misy apahany ny amin'ny fiainantsika sy ny zavatra ataontsika ka hoe mbola an'ty zao tontolo zao ity na mbola any devoly. Am'ty androandroany ity manomboka androany ho ia dia asehoy fa vonona hitoetra tsara ho an'Andriamanitra ianao, ary vonona ny anome voninahitra ho an'Andriamanitra ianao am'izay zavatra rehetra ataonao. Raha ohatra ka hitan'Andriamanitra fa vonona hiroso am'izany ianao, anamasina ny fiainanao, anokana ny fiainanao zato isan-jato ho an'Andriamanitra, tena napakevitra ho am'izany ianao am'izao taona de avy-tsika izao, de atiako milaza vaovao mahafaly aminao fa vonona ihany ko Andriamanitra hitahy sy anambona anao amin'ny fomba magaga tsy takatry ny saina. Ino iangety teny tantarako aminareo ity mikasiny amin'ny zanak'Israely ato amin'ny boky Nomery 12 no vakitsika. Nomery 12 de izao mivoalaza 12 ka hatramin'ny andininy fa 13 rehefa avy eo vakina amitsika. Ndray mandeha rehefa namakivaky tany efitra ny zanak'Israely ho any am'le tany tondradrono sy tantely de natsapa izy ireo tam'izany fa mafy ny fiainana, tsy nisy rano hosotrona, tsy nisy sakafo hoanina, anka somary natsiaro izy ireo, natsiaro ny fiainany fony izy ireo mbola tany Egypta. Andriamanitra nefa teo teo anatren'izay de nahita fa manana olana zanak'Israely, manana olana izy ireo mikasiny amin'ny rano sotrona sy sakafo hoanina. No zany dia nanapa-kevitra ny tompo Andriamanitra tsy to fa hitahy sy anambona zao diany zanak'Israely ho any am'le tany tondradrono sy tantely zao. De inona ho ianao no nasain'Andriamanitra nataon'izy ireo melony anehoan'Andriamanitra zany fitahina sy fanambinana zany tokoa? Nasain'Andriamanitra niomana izy ireo ho amin'ny famasinana, nasain'Andriamanitra niomana izy ireo mba hanokana ny fiainana zato isan-jato ho an'Andriamanitra. Ka rehefa nekeny zany
de tonga Andriamanitra mba hitondra fitahina sy fanambinana ho azy ireo. Zao mantsy ho toky zay fa nataon'Andriamanitra azy ireo. No meritoko farisy amby folo eno tsara i voasoratra dia vavala amby folo koa lasa ho amin'ny olona hoe mana masina ny tenanareo ho amin'ny apitso dia nakena ianareo fa nitomany teo anatreny Jehova ianareo ka nanao hoe enga ane ka isy anome hena ho aninay fa sony no hitany tany Egipta dia ome Jehova hena ianareo ka ho aninareo tsy ndray andro no hinananareo na indroa andro na diminy na filona na 20 andro azy fa hatramin'ny 2 volana mipaka dia mandra-pivoakany amin'ny vavoronareo ka rikoriko anareo satria no lavinareo Jehova zay eo aminareo ka nitomany teo anatreny ianareo nanao hoe nahoana re no nivoaka avy tany Egipta izay dia ho Mosesy ny olona zay toerako dia lehilahy eninetsy zay malilalana aroa ianao omeko hena izy mba hoaniny mandritsy ny 2 volana moa ondra manosy omby fa no ovonona ho azy avokasa ny asan-drano rehetra ao amin'ny ranomasina no angonina ho azy avoky azy andefa 3 dia zao mivolazy dia ho Jehova tamin'ny Mosesy ny afova ny tana Jehova ankehitriny dia ho hitanao na ho tanteraka aminao ny teniko na tsy ia ry mpiany malalo ry afina zay mandre anzo afatra zao mahazavabe ny tena ataon'Andriamanitra hoe mana masina ny tenanareo farampitso dia inakeny anareo zany hoe ho tahiko ianareo ho ambiniko ianareo de fa i Mosesy indray a no somary ny salasala kely ny aotra kely hoe inakena mandritsy ny 2 volana dia amin'ny fomba manahoana no atanteraka izany ny lehilahy miaraka amin'ny fotsiny efa matratra eninetsy ankoatran'ny vehivavy sy ny ankizy de teo no nilazan'Andriamanitra hoe iny ty ataonao ro Mosesy a ny afova ny tanako de ho hitanao ny fatateran'izany fa asavy manamasina tenany fotsiny ny zanak'Israely ry avanao de inona ny tranka tsy ovakina amintsika moa le tantara fa tamin'ny fomba mahakaka sakatra ny saina tena arabaky teny ny nakena nandritry ny raika nandritry ny 30 andro ny zanak'Israely tam'izany fotoana zany ka hoy aho hoe raha milaza aminao ny amin'ny fitahina ny tenako androany fa misy sy ny amin'ny fanambina hoe tena misy ary tsy anao nitondra fiainanao am'izany fa Andriamanitra de mino ary maneke fanampiny amasiny ny fiainanao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny tona diavitsika ity fatelo zay veriko fa tena lehibe indrindra ity tena lehibe indrindra tsy inozany fa ny finoana an Jesosy Kristy fa izy marina ny tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity ny finoana an Jesosy Kristy fa izy no lalana nataon'Andriamanitra hitondra fitahina sy fanambinana ho antsika zanak'olombelona velona eto ambony tany ity eto anefa de manambara amintsika rehetra fa na inona teny efa nataon'Andriamanitra voasotra ao anaty te baiboly ity milaza fa misy fitahina sy fanambinana na inona toky nomen'Andriamanitra rehefa tsy ao aminao Jesosy rehefa tsy nazy toeranao aminao Jesosy ary anao tsy mbola tonga ao am' Jesosy dia zava-pona avokoa ny zavatra rehetra tsy misy azon'Andriamanitra tao na inona miankana amin'ny toetra ny fanainao ny fitahina sy fanambinana ataon'Andriamanitra aminao rehefa noraisinao mantsy Jesosy rehefa manana azy mantsy anao dia voavonjy zay ny fanainao voavonjy ny fanainao ka rehefa voavonjy ny fanainao de azo antoka fa hitaianao Andriamanitra anambina anao Andriamanitra zany ke le dika ny teniny ny apôstôly Jaune natonga Jaune fahatelo ka nidininy faharoa de nanambara izy hoe engany ao izy taky ny anambinana ny fanainao de takizany akio no azahoanao fahasalamana sy fanambinana amin'ny maolona anao noho zany ometoerana eo aminao Jesosy Kristy tena manapa-hevitra ny anompan'i Jesosy Kristy mba ho voavonjy ny fanainao mba ho kilasy ny olona voavonjy marina ianao dia azo antoka fa ho tahina
sy ho ambinina ianao aorinan'izay. Ho famaranako ny afatra tompoko de zao, hitantara zava-misy a ao anaty baiboly ao, ilazako aminao, ilazako aminareo fa tena misy marina fitahina sy ny fanambinana ho fanamafisana zay fanambarako teo aloha. Hitantara zava-nisy ao anaty baiboly ao ho anao, ho anareo, ilazako fa azon'Andriamanitra ho tahina sy ho ambinina ihany ko ianao am'izao vaninandro misy atsika izao. Ekena fa misy ny olana eto am'ty firenentsika ity miamanitra amin'ny akapobeny ny fiainan'ny olona. Ekena fa misy ny fahasaranany mpitondra amin'ny fanarenan'ny Madagasikara, samy matsapa famarina zany ny maro amitsika fa izao azon'Andriamanitra vahana ianao zay fa tonga am' Jesosy, ianao zay fa manana an' Jesosy Kristy. Zay ny dikan'ity tantara zay hitako anatin'ny baiboly a ho tatiraiko aminareo ity, araky ny voasoratra ato amin'ny mpanjaka voalohany 7:12. Angamba tsy hovakina amitsika le izy fa lava be moa la iteny fa de ho alaiko tsika kely aminareo fotsiny le teny. Mpanjaka voalohany 7:12 manomboka andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Tantarain'ny baiboly a fa nisy ahitany tao amin'ny tanàna nisy any Elisa, nisy any Eli mpanompon'Andriamanitra, nisy ahitany Elia nefa mpanompon'Andriamanitra tam'izany fotoana zany, de noho zany zany tsy tian'Andriamanitra azo tahaky ny mahazo ny olona rehetra izy, fa tian'Andriamanitra ho avahana. Zao voalasa tenin'Andriamanitra, mpanjaka voalohany 7:12. Ary ny teny Jehova tonga taminy nanao hoe miala eto ianao ka miatsinanana ka miere any anilan'ny renirano Kerita zay any atsinanana Jordana, koa ny renirano no isotronao ary ny goaika ifanofidiko no didiko amelinanao any. De lasa izy ka nanao araky ny teny Jehova fa nandeha izy ka nitoetra teo anilany renirano Kerita any atsinanana Jordana, ary ny goaika nitondra mofo sy hena ho azy isa maraina ary mofo sy hena isakariva, ary ny rano tamin'ny renirano no nisotrony. Zany nge zavatra tena tsy takatra saina maneritreritra, satria olon'Andriamanitra ity mpanompony ity, olon'Andriamanitra lay lehilahy tao hoe Eli, de zay nataon'Andriamanitra raha nisy mosary tao amin'ny tanàna nisy azy de no avan'Andriamanitra izy hoy Andriamanitra mikisa kely aloha ianao, miata kely miala amin'io tanàna io fa any amoron'ny rano ianao no tsy haiko mipetraka mba hafanao misotro rano foana, ary efa nodidiko ny goaika amelinanao. De hoy ny baiboly hoe ny renirano tokoa no nisotrony ary ny goaika no nodidiny tompo nitondra mofo sy hena ho azy isanandro. Tahorina an'izay indray de nanapa-kevitra Andriamanitra fa satria ritra ny rano 7 ary no ny ela de ritra ny renirano no tsy fisiny ranon'orana tamin'ny tany, ary ny teny Jehova tonga taminy ka nanao hoe miaingaka makanisany Zarefata zay namany Sidony ary mitoerana fa indro misy vehivavy mpitondra tena any zay notendreko amelinanao, de anainga izy ka nakany Zarefata. Ritra ndray ny renirano to am'le toerana metran'Andriamanitra ny Eli, de nasian'Andriamanitra ny ala tao ndray izy ka nalefa tany Zarefata fa nisy vehivavy mpitondra tena efa notendran'Andriamanitra hoe amelinazy any. Ka hitanao am'izany riavana fa ny olona tena tonga ho amin'Andriamanitra, ny olona tena manompo an'Andriamanitra de tsy maintsy ho avahany eny foana. Zay le atao hoe fitahina sy fanambinana. Koa am'ty androandroany ity am'izao taona diavintsika izao de afaka nitondra fiainanao tahaka zany mihitsy io Andriamanitra nary lanitra sy ny tany, na io Andriamanitra rain'ny Jesosy Kristy io. Nidera niatsara ny voninatrany ho an'Andriamanitra irery any. Ivavaka ho anao ao, ivavaka ho anao zay mpanaraka fandaranao, fa mila naovako le vavaka de tena manasa anareo ao, amboary ny programa, amboary ny fotoananao, tongava tompoko mamonjy ny fitoam-piavana zay karakarainay, fa fantatro fa asoanao sy atsaranao zany, ampitombo ny finoanao zany. Ny andrarako amin'Andriamanitra de mba hitsonjovan'Andriamanitra ny fiangonana zay tandremako,
mba hotaina sy ambinina tokoa am'izao vaninandro misy atsika zao, ary mba hitahina sy ambinina, mba hitahin'Andriamanitra sy ambin'Andriamanitra ny kristianina rehetra. Ka de tongava tompoko io voasoratra io a ny fandaram-potoana tongava ivavaka atsika. Ry Andriamanitra raiky malala, raiky masina zay ny an-danitra, misaotra noho ny fahasoavanao lehibe ka afaka nanambarany teninao aho tamin'ity androandroany ity, manonona ny famindramponao aho ho an'ny olona rehetrarehetra zay nandre nanaraka ny afatra netiko teto androany, mamindra-fo amin'ny anao ary mamelany elona, ary am'ty androandroany ity to fitsapan'ny olona fa tia azy anao, tia navaka azy anao manoloana zao fasairanana fasarotana misy eto Madagasikara zao, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho afahako eo amin'ny ozina sy ny tsy fombiazana ny olona, ho afahako eo amin'ny fariseny sy ny fakivinany olona, ary hoetiko ho amin'ny fitahina sy fanambinana izy manomboka am'ty androandroany ity. Tompo hiasa atateraka zany ianao, ny herineretina miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Omenanao Andriamanitra ara-tsy to ny dera sy ny haja ary ny voninahitra. Misaotra raha eo, halleloia, amen. Zay za tompoka fotoanantsika tamin'ty androandroany ity ka de mametraka ny mandram-peona manao velomanareo amin'ny herin'ny tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.